Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana tafaombona amin'izao andro niakarana taona 2020 izao riavana. Miarahaba indrindra nareo katekomenina sy ny ray aman-dreny ny ray tapo ny fianakaviana ankonana izay omen'Andriamanitra fahasoavana manokana ka novanginy tamin'izany fahasoavana izany tonga amin'izao andro niakarana andraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo anareo izao. Eo amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 420 ny anjininy fa 50 hatramin'ny 7 no iombonantsika mandritra izao toriteny izao. Luka toko 420 ny anjininy fa 50 hatramin'ny farany. Fotoana miavaka masina fitaom-pahasoavana manokana ity fotoana ity ho antsika eto amin'izao fitandremana izao araka ny fanambara tany amin'ny fitariana sy teo am-panomboana ny afatr'Andriamanitra. Fotoana miavaka fitaom-pahasoavana satria andraisantsika fiangonana ainga vaovao, andraisanareo katekomenina andraikitra vaovao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Luka toko 420 andininy fa 50 hatramin'ny 7 dia milaza indrindra ny trangan-javatra tamin'ny fotoana niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. Tsy fiafarany zany, tsy hoe vita hatreo, fa tena fanomboana dingana vaovao. Vita ny vita, tapitra ny fahavelomany tety an-tany, niakatra ho any an-danitra izy hiara-manamboninahitra amin'Andriamanitra, hipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra, hifona ho antsika. Fa ny an'ny fiangonana tsy vita eo, ny an'ny tompony toy ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny an-danitra, ny an'ny fiangonana tsy nifarana teo fa mbola mitohy. Fanomezana, fahefana, fitahiana ary fanirahana. Izany no hitantsika ao amin'ny tantaran'ny andro niakarana ao amin'ny filazantsara araka ny Luka. Mariana moa fa raha ny filazantsara dia Marka sy Luka no ahitana ny tantara ny andro niakarana. Ao amin'ny Marka dia ny toko 9 andininy fa 7 hoy ny soratra masina, rehefa niteny taminy izy dia nakarina ao an-tanana kavanan'Andriamanitra. Io ihany andininy tokana amin'ny filazantsara araka ny Marka. Ho an'ny Luka, akoatra ny eto amin'ny filazantsara dia mbola manampy manazava bebe kokoa ny amin'ny andro niakarana izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 andininy 1 hatramin'ny 2. Zava-dehibe eto amin'izao filazantsara araka ny Luka milaza ny amin'ny niakarany Jesosy ho any an-danitra izao dia ilay Jesosy niakatra fa tsy nandao na nanary ny fiangonana. Mbola nitsodrano ny fiangonana izy rehefa akarina ho any an-danitra. No hoe tsodrano dia ny fanambarana ny fiainana voadidy ny fitondran'Andriamanitra isan'andro mandrakariva ary mandrakizay. Raha nitsodrano ny tompo dia te ilaza hoe ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainany reto mpanaradia azy dia voadidy ny fitondran'Andriamanitra isan'andro mandrakariva ary mandrakizay. Izao andia ny otrontsika izao na ny amin'ny andro niakarana na ny ho avy amin'ny Pentekosta dia misalotra ny anarana hoe faharetana. Ndehary ny loha hevitry ny toriteny ataontsika hoe mahareta ao amin'ny Kristy. Mahareta ao amin'ny Kristy, ny andininy fa 50 sy fa 150 amin'ny soratra masina eo ambany masontsika dia milaza fa mitsodrano antsika i Jesosy Kristy. Raiso ny tsodranony. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananatra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy
dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Nanandratra ny tanany nitsodrano ireo mpanaradia azy ny fiangonana ankehitriny raha lazaina i Jesosy Kristy. Tanana misandratra milaza fa mitantana ny tompo. Tanana misandratra milaza fa manohana ny tompo. Tanana misandratra milaza fa manome izay ilaina ny tompo. Izay asan'ny tanana rehetra dia ambaran'ilay tanana misandratra ombany mitsodrano ny tompo. Izany no ilazana ny hoe raha mitsodrano ny tompo niakatra ao any an-danitra izy dia tsy milaza velovelony hoe tapitratreo ny fisiny eo amin'ny fiainantsika, mainka mafy azy satria amin'ny fitondrany ny fiainantsika dia eo amin'ny tanany, amin'izay mety fahavoazantsika dia eo amin'ny tanany manohana, amin'izay mety ilaintsika dia eo amin'ny tanany manome. Nitsodrano ry havana ao anatin'ny liturjia fanompoam-pivavahana izay imbonantsika any amin'ny voalohany zany amin'ny farany, fa tsy mamarana akory iny fa iny indrindra no manomboka. Vita ny fanompoam-pivavahana, mandeha ianao mandray ny iraka arak'izay nampanaovin'ny tompo, mandeha any ianao, fa ny fiainanao andavanandro dia ombany. Tohanana ianao raha mila enjery, fa mety anjoa atsika mpandray fanasan'ny tompo zany. Raha miady ianao dia mbola hampiny ihany, tsy mandao atsika Andriamanitra. Tena ny andavanandrom-piainantsika mihitsy no atery ny tsodrano izay tononona amintsika eny ampamaranana ny fanompoam-pivavahana. Zava-dehibe ry havana ny fahafantarantsika fa rehefa vita ny asan'ny tompo nakarina ao any an-danitra izy dia mbola manatsotra ny tarany, mitantana, manohana, manome ho any ny fiainanao andavanandro. Raiso ny tsodrano ny tompo. Betsaka ny olona izay mety hoe very lalana, tsy mahita izay atao tsony andavanandro. Ho aiza ary dia inona ny ataoko? Fanontaniana dia hoe raha mpivavaka izy tena noraisiny ve nitsodrano tao amin'ny fiangonana. Ny fanontaniana dia ny hoe moa mieritreritra ny tenany ahita lalakombahany eto amin'izao tontolo izao be sampanandalana ve izy? Raha te handroso na te handeha. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, misy olon-dehibe very lalana, misy tanora mieritreritra tapidalakale te handeha fa tsy fantatra hoe ho aiza ary. Misy voafefin'ny fahazaran-dratsy ka voafatotrao tsy afa-manao na inona fa dia iny foana ihany, dia izao ange eo amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny, ny alahady manoloana ny azo fijalian'ny tompo, voasolon'ny zoma manoloana n'inona? Masikita sy ny tariny. Ary maro aminareo reo no voafatotra izany. Alahady lasa voasolo karazam-pivavahana hafa. Rerak'ilay zoma, bizambizana sabotsy, voatafiky satana alahady, tsy tonga intsony, maka ny tsodrano hiatrehana ny fiainana andavanandro. Ary indray ny fanakiana baiboly izay nanaovana fanekena ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo, famakiana baiboly dia nosoloina FB samihafa. Nandray ny tsodrano ve isika? Hahita ny lalana andianana ve isika eny amin'izao tontolo izao raha manolo ny andro hivavahana amin'ny andro anarana-po amin'ny nofo? Ahita lalakombana ve isika? Hazava ve ny lalana andianantsika? Raha soloantsika FB samihafa ny famakiana ny baiboly izay ambarany soratra masina, fa fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Mitsodrano ny fiangonana ny tompo, manolo tanana izy tantana, manolo tanana izy anohana, manolo tanana izy anampy amin'ny ady, manolo tanana izy anome izay ilainao.
raisoa ny tsodrany tompo mba hamerina anao indray ao amin'ny fiainana misy fiadanana. Izany no idirantsika amin'ny faharoa ry havana. Rehefa nakarina ho any an-danitra ny tompo, voatolotra ny tsodrano, ny nataon'ny mpianatra dia tsy hoe eo dia nitanaka fotsiny teo, fa ny andininy faharoa amin'ny 50 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Niverina ho aiza izy? Ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Tanareo angamba ny fitariana teny am-piandohana ny salamo faharoa amby 20 sy ny hira fanampy ny 120. Miverina ho an'i Jerosalema. Ny hoe Jerosalema raha adika dia tanàna ny fiadanana, tanàna ny fanatrehan'Andriamanitra. Niakatra Jesoa fa ny mpianatra mbola eny amin'ny fiarahamonina, nankeny amin'ny fiarahamonina. Ny mpianatra nandray ny tsodrano dia nirotsaka eny amin'ny fiarahamonina ary maninona? Faly indrindra. Ny fiangonana izay tena nandray ny tsodrano ny tompo dia miverina eny amin'ny fiarahamonina fa tsy midy anatin'ny ritrin'efatry ny fiangonana miaraka amin'izay tsodrano. Sa hoe rehefa raisa ny tsodrano dia ianao izay mbola hoety ihany, ohatry ny tsy andrinareo mbola tsy tsodrano ihany ve? Rehefa naharay tsodrano sika dia mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina izay mety feno fahoriana, ny fiarahamonina izay mety feno ady, ny fiarahamonina misy fifandirana, ny fiarahamonina misy zava-manahirana, fa miverina any ireo nandray ny tsodrano faly indrindra. Tena zany ve ny fiainantsika? Fiangonana avy ny vavaka, misy mpandray fanasan'ny tompo tsy tohininy, misy mpandray fanasan'ny tompo tsy misy fifaliana fa aloka ny eny amin'ny endriny, misy mpandray fanasan'ny tompo tratra ny atao hoe raritsaina, stress hoy ianareo mpiteny vahiny, misy mpandray fanasan'ny tompo milaza hoe zay tiako ihany io ka manelingelina sy mibambahana ny mpiarabelona aminy. Misy mpandray fanasan'ny tompo mpandranitra ady. Ny mifanohitra amin'izay dia isaorana. Mpandray fanasan'ny tompo tena milamina, feno fifaliana, mpampiavana ary mampandefitra ny sitrapony amanao ny sitrapony hafa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha tena raisika ny tsodrano, natolotry ny tompo anambarany famomba antsika isan'andro mandrakariva ary mandrakizay izy, dia mba ho mpandray fanasan'ny tompo tena hizara fifaliana sy ametraka fiadanana eny amin'ny fiarahamonina isika. Ho voaray soamantsara ianareo, nandrasana ely zany, eritaona farafahakeliny, tsofiny Jesoa rano ary iaina amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana eny amin'ny fiarahamonina. Amboly fihavanana ao amin'izay misy fifantrafiana, hanatitra fifaliana eo amin'izay mety misy fahoriana sy alahelo. Ho vavolombelona ianareo, ho ny andininy 9:7. Izany no iantsona antsika ry havana. Raisoa ny tsodrano ny tompo mba haretanao, midira eo amin'ny fiarahamonina ho mpitondra fifaliana sy fiadanana. Ary ny fahatelo amarana anazy dia eo amin'ny andininy 7:50. Izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary teo ankianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Jerosalema no tanàna, fa ao Jerosalema dia misy tempoly, toeram-pivavahana. Tsy hoe isan'alahady na isaky ny sabata no nandehanan'ireo mpianatra teo ankianjan'ny tempoly, tsy hoe isak'izay matsiaro na hoe rehefa tsy sahirana, tsia, fa isan'andro nandehanan'izy ireo teo ankianjan'ny tempoly. Fa nalehity fahatelo ho amin'ny faharetantsika ao amin'ny Kristy, izany hoe fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Isan'andro dia nivavaka
ireto mpianatra. Isan'andro dia nankao amin'ny tempoly teo an-tanàna ireto mpianatra. Ny fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra izy ireo. Misy olona rehefa mba mampiasa ny fifandraisany sika ny teboka maitso, hiteo foana ny ranona teboka maitso, connecté foana 7 jours sur 7, 24 sur 24. Vao manokatra connecté, connecté, connecté. Ke manontany ianao hoe roviana ary izy io ny connecté amin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny tsodran'ny tompo, mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina, dia tsy manadino mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka. Ary izany no andrasan'Andriamanitra amintsika, indrindra isika mirotsaka an-tsehatra, anatevin-daharana ny mpanompon'ny tompo amin'ny mampandray ny fanasan'ny tompo. Raha te ahatra ny finoana, mivavah isan'andro. Raha te ahatra ny finoana, dia manaova toy ny hazo, mitroka rano mandrakariva, ka velombelona fa tsy malazo. Raha te ahatra ny finoana, tanterao ny fanekena, mamaky baiboly isan'andro ary mamonjy ny fanompo-pivavahana. Zany driavana no ambarany andiny 7:10. Mankeo amin'ny kianjan'ny tempoly isan'andro, ankalazan'Andriamanitra. Ho vita anareo zany. Ho vitatsika zany raha manaiky hiasan'ny fanahy masina isika. Riavana malala, Jesosy niakatra ho any an-danitra, dia nametraka tsodrano ho an'ny fiangonana. Miaraka aminao isan'andro izy, manatsotra ny tanany ho amin'ny fiainanao isan'andro izy, manome fifaliana sy fiadanana eny amin'ny fiarahamonina izy, ary miantso anao mba hivavaka sy fandray tsy tapaka aminy. Mahareta amin'ny fiarahana amin'ny tompo eo amin'ny andavanandro mpiainatsika ary fiangonana, mahareta amin'ny fiombonana, ny fiadanana ao anatin'ny fiarahamonina mirindra, mahareta amin'ny fanompona amin'ny fiaraha-mivavaka. Ho antsika ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo, tsy fiafarana hoe vita ny herintaona, vita ihany izy iny. Alleluia, amen. Tena vao manomboka ny ady. Ainga vaovao, dingana vaovao. Nandraisanao ny tana maherin'ny tompo, ilay nasandra ny tsodrananao. Nametrany anao amin'ny fiarahamonina tiany ametranao fiadanana sy fifaliana, ary ampahirezany anao mba hivavaka tsy tapaka. Raiso ny tsodran'ny tompo iain'ny fiadanana, ary aza miala amin'ny fiainam-bavaka. Ho an'ireo mbola tsy nanolo-tena, tsy nandalo ny taom-pianana katekomenina, mbola miantso ny tompo, mbola mitsotra ny tanany, manatonany Jesosy, aza manao tazan-davitra, raiso ny tsodrano, fiangana vaovao, mandraisa fiangana vaovao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Tsy anderery ianao falahitanany Jesosy ny sandratra nanolotra tsodrano hiaraka aminao, ho tsapanao ny fiadanana manomboka izao raha mety ianao, ary ho satrinao amonjy ny fivavahana sy hivavaka isan'andro tsy ho tapaka. Iandian'ny faharetana, miainga, miverena marina amin'ny tompo, ary mahareta amin'ny fivavahana. Amen.